Ninahitra ho an'i Jesosy mandrakizay. Ataontsika hitehaka ho an'i Jesosy aloha ety-panomboana. Fiadanana avy amin'i Jesosy amintsika rehetra. Ny hirahira voalohany eo am-bavanao rehefa vao mifoha, ny hirahira eo am-bavanao rehefa misakafo atoandro, hirahira eo am-bavanao rehefa alohan'ny hatory. Izay no mahatonga ny hoe amin'ny fifoazantsika dia aoka ny sofina andre fiderana. Fa ny tena tokony ho izy indrindra dia ny vavantsika no vava feno fiderana. Amen. Ataontsika hitsangana raha sitraka dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao dia ataontsika hiaina anatina fotoana fohy an'izany hoe firam-baovao zany. Teny anankitelo fotsiny no omeko anao dia hiento amin'izay fitarian'ny fanamasina hitondrany anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra, hozana, aleloia. Voninahitra ho an'Andriamanitra dia hozana dia aleloia. Ao anatin'izany dia sokafo fotsiny fonao androany. Dia avy eo ny fanamasina hiteny anao hoe izay rehetra melody meny fanamasinao. Avy eo ny mozika handeha eo fotsiny. Fa ny fonao mihitsy ny ataovy mihirahira, ataovy miteny aleloia. Hozana, hozana, hozana. Hozana, hozana, hozana. Dia sandrato ny tananao. Dia venteso amin'ny vavanao zany. Zany teny zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Hozana, aleloia. Fa tsara loatra ny fitondrana ho ahy. Masinanao Jesosy. Aoka ny vavanao hideran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Sahimanao firam-baovao. Aleluia. Voninahitra ho anao. Lay masina indrindra. Hozana, hozana. Panjakana ianao Tompo. Aleluia. 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 Ataontsika izany. Aleluia. 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 Yeah. Aleluia. Asandrato ny tanà teny mihitsy aleluia. Aleluia. Dia mitody makany amin'i Jesosy dia teneny hoe aleluia. 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 Amen. Amen. Toy ny fiadanana ho an'ny namana, ho an'ny olona eo akaikinao. Teneny hoe fiadanan'i Jesosy indray ho aminao. Manokana indray androany ty andro ity dia voatendry ho anao isehon'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ty andro ity. Ny andro anankiray dia ny men'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Hoy ny boky Mpitoroteny raha mbola misy ny aina dia mbola misy ny fanantenana. Dia ny azoko antoka dia zao, raha misy olona men'Andriamanitra andro dia misy voninahitr'Andriamanitra tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainan'izay olona izay. Dia raha eto izay olona izay dia tiako izy hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Aleluia. Dia sokafantsika bokintsika amin'ny Salamo faha-efatra amby zato. Aleluia. Salamo faha-efatra amby zato, andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo faha-efatra amby zato, andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy sujet de discussion anao foana ny tenin'Andriamanitra, ny momba an'i Jesosy. Anamora ny fiainam-bavakao ny fanananao fotoana
miresaka momba an'Andriamanitra na tsy mivavaka ary ianao. Hitahiry ny fijoroanao, ny firesahanao sy ny fandinihanao momba an' Jesosy. Zay mahatonga boky Josua milaza hoe aoka tsy hiala ny vavanao ity boky ny lalàna ity. Misy zavatra tsy tokony miala ny vavantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ny momba an'Andriamanitra. Fa ny fomaraina ianao dia miresaka momba an'Andriamanitra. Eny am-pandehanana bus miresaka momba an'Andriamanitra. Mety miteny ny olona hoe enjato ny frais fa zany zavatra dia afaka nitondra anao any amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleloia. Mety misy référence kely be dia be apetrak'Andriamanitra eo amin'ny sofintsika fa atsika mahatadidy tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa miteny izy hoe enjato ny frais tonga dia Genesis toko fahinany tsaronao momba Noa. Alleloia. Fa miteny izy hoe tonga dia miteny izy hoe inona re zany vao mandeha ohatra hoe 133 ianao tonga dia tadinao salamo fa 3:30. Alleloia. Miara-miasa soa zanak'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa ny antony resahantsika, ny antony ny sujet de discussion antsika dia momba an' Jesosy dia mamerina anao. Vao mahita olona manao solomaso ianao tonga dia mahita hoe wow, misy resaka maso momba ny tenin'Andriamanitra. Tsy omeko eto ilay izy aloha fa samy mitaditsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4:7 no ndeha ovakitsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misaro an'i Jehova ry fanahiko. Jehova Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Fa mira-piratana sy voninahitra no fitafianao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny rairaindriany tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra. Amen. Jesosy eo raha zany teny zany Andriamanitra dia mifetra ilay ataon'ny olombelona hoe impossible, satria tsy possible amin'ny olombelona Andriamanitra manangana rairaindriany eo ambonin'ny rano zany. Fa nefa ianao dia efa nilaza rehefa niady-saina ny mpianatra hoe fa olona tahaka ny ahoana zany no afaka andovany lanitra, dia ny teninao Jesosy Matthieu 19:26 tsy hain'ny olombelona zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia androany Jesosy ho an'izay fanantenana very, ho an'izay finoana mitsolopilopy, hain'Andriamanitra mamerina an'izany. Ary zao fotoana zao Andriamanitra dia koa fotoana anankiray izay amerinanao indray ny rehetra hitodika eo aminao. Tsy hovarinany amin'ny fanaovana ny asanao Andriamanitra, fa kosa andany fotoana eo amin'ny tongotrao Jesosy Kristy. Satria izay dia mila miankohaka eo anatrehanao mandrakariva. Ianao ilay filazany tsara velona eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy afaka mipetraka tsika. Alleluia. Halleluia. Tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Teneno eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany hoe dia manasanao hanokatra ny fonao indray ianao androany. Iaraka hanokatra ny fontsika androany zavatra tokana ny andrasan'i Jesosy amintsika ianao androany dia ny hanolotra ny fontsika ho anazy. Andao tena hanokatra momba antsika ny fontsika eo anatrehan'i Jesosy tsika androany dia hanolotra ny fontsika ho anazy. Ny tenin'Andriamanitra dia nampianatra antsika ho maly fa miandry antsika sy ny fontsika Jesosy, miandry an'ilay fontsika tena anazy Jesosy. Andao androany tena tokantsika ho fotoana manokana indray hanorantsika ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ao ambadiky ny asa fanompoantsika, tsy ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra antsika no hialokalofantsika androany fa andao tena amerina momba antsika eo anatrehan'i Jesosy tsika androany. Tiako raha hanokatra ny vavanao ianao androany dia hanandratra vavaka hoe Jesosy eo ny amiko manontolo Jesosy androany dia sokafako manontolo ho anao, atolotro anao Jesosy ny foko momba na rehetra. Misaotra Jesosy fa mbola nampianatra anandray ianao Jesosy eo hiverina aminao Jesosy tsy andeha amin'ny fahazarana mpanompoana foana Jesosy eo fa tena hoe nanokatra masom-panahana indray ianao maly Jesosy hoe mila miverina tanteraka aminao zay mila mifikitra aminao ary manolotra ny aminay manontolo anao Jesosy tsisy dikany zavatra ny tany Jesosy fa ny aminay mihitsy Jesosy eo ny tena important indrindra aminao, ny safidinay, ny mombanay, ny ainay zany hoe efa eo am-pelatananao atolotray Jesosy aninina tompo mety endrika rehetra Jesosy eo nandehananay Jesosy tamin'ny
tsy tamin'ny sitraponao Jesosy nandehananay Jesosy io taminatin'ny firehako ny fonay fotsiny Jesosy filanay fotsiny Jesosy dia tena hifonanay eo anatrehanao zany Jesosy androany ankehitriny Jesosy mangataka amin'ny famindram-ponao zay Jesosy ho aminay tsirairay avy androany aoka ny rahanao Jesosy eo andioanay Jesosy androany aoka tena hitoetra madio anatrehanao indray tsirairay avy androany misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao fa tsapanay fa tena tianay loatra ianao Jesosy tsy mitsahatra ianao ny miteny aminay tsy mitsahatra ianao mananatra anay Jesosy zany Jesosy tena tsapanay fa tena mbola eo foana ny fitiavanao Jesosy ny olona Jesosy mety milaza fa tianay fa mijeranay fotsiny rehefa misy ny adalana ataonay fa ianao kosa Jesosy amin'ny fotoana rehetra dia maneho foana ianao fitiavanao Jesosy makasitraka anao zay Jesosy ny ao anatin'ny lalon'ny fonay Jesosy tena feno fisaorana anao makasitraka feno anao zay ny amin'ny fitiavanao Tompo Jesosy maminay loatra Jesosy miaraka aminao tsy atakalonay ninninona Jesosy raisy zay Jesosy ho anao raisy zay Jesosy natapetrany mosika vitany fiderana indro manatonanao dia anolotra zay mendrika anao ampifaly ny fonao tsy raha ihany Tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany no andrasanao fa mihoatry zany Tompo no antenenao amiko ny foko no jerenao indro ambiverina aminao mianguka aminao Jesosy ifunaquire fautaku taminao Jesosy Hallelujah misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-po ny amin'ny fitiavanao Hallelujah natapetrany mozika vita fiderana indro manatonanao dia anolotra zay mendriko anao zay mendriky indrindra Tompo ampifaly fonao tsy hira ihany Tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany no andrasanao fa mihoatry zany Tompo no antenenao amiko ny foko no jerenao indro ambiverina mianguka aminao Jesosy ifunaquire fautaku
miuchizani tumpo, famiuchizani tumpo, famiuchizani tumpo, sani tumpo, famiuchizani tumpo, famiuchizani tumpo, Nifukunu terenao, nifukunu terenao, nifukunu terenao, nifukutupo anao, Yinjuao mi veri na mina. Yifuna kwiro fabutaku taminau te socio, taminau te socio, te socio. Sotra Jesús, sotra nem futiavo. Fam jampuna o Jesús, sotra Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Zaumano tul wanao Jesús. Nyami cure ja Jesús. Oh Jesús malalom sotra Jesús. Sotra Jesus, scapă-mi favorom, sora Jesus, não sotra Jesus, não fam jampuno, sotra fale beloce no Jesus, makasicha kanoza Jesus, uite na iona chia no Jesus, nyam neman tul mis Jesus Anjoania, anzakota tera krais un tuera no Jesus, mamela malalaka no Jesus, rais un tuera no Jesus, ufeia Jesus fanara kam no Jesus. Ifanaraka amle ankasitrahanao sy le ndrasanao amiko Jesosy ampenaro afany masonao tario zay fany masonao tsy mahefa nininy zay miankina tanteraka aminao zay fany masina vai Jesosy fonay mba ho mora nariny zay Jesosy ho vao zay Jesosy mba anaiky sy ankatohanao anaiky ho tarihanao hoentinao Jesosy Halleluja. Tumpo vai nifukumba umuranarina duniani sasake niani sasakeli su jasadi marina Tumpo
amboary zay Jesosy indraindray zay Jesosy mandeha ao anatin'ny filanay fotsiny ao anatin'ny fieritreretanay fotsiny tsy misaina akory zay Jesosy hoe zanakao zay efa nandray anao zay ampandeferinay anao zay Jesosy avelanay eo anao nay fotsiny zay tianay atao saina akory zay Jesosy fa misy anao ato anatinay Jesosy ifonanay Jesosy ifonanay Jesosy zay re tontolo rehetra Jesosy nampandafiranay anao nampalahelo anao nataonay Jesosy mety tamin'ny fiteninay zany Jesosy mety tamin'ny fijery fihetsikay iny fa na dia tamin'ny fiakanjonay fotsiny ary mety nanafotoana ny afako Jesosy tena mifona aminao zay Jesosy fona aminao Jesosy ny amin'ny teny navoako ny vavanay mety nandratra ny fony hafa Jesosy fantatray Jesosy fa ratsy navoako ny vavanay nefa mbola ataonay foana le izy Jesosy mifona aminao Jesosy Jesosy amboary Jesosy amboary Jesosy amboary Jesosy manaiky ao amboary ao amboary ao amboary ao amboary zay Jesosy amboary fiteniko Jesosy amboary fijeriko Jesosy amboary ao amboary ao nyamiko rehetra Jesosy nyamiko rehetra Jesosy amboary ao amboary ao amboary ao amboary ao amboary ao amboary ao Jesosy ifanaraka amin'ny teninao ifanaraka amin'ny zay andrasanao tompo anao zay sitravoanao handeha amin'ny lalanao amboary ao tompo nyamiko rehetra amboary ao Jesosy amboary ao amboary ny foko amboary ny foko Jesosy amboary ao amboary ao amboary amboary ao Jesosy Jesosy amboary ao Jesosy fanahy amizay tianao zay andrasanao Jesosy tsy amin'ny heriny tenako Jesosy fa mifanahinao tompo amboary ao Jesosy mba hoanao Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy Haleluya misaotra anao zay Jesosy makasitraka Jesosy ny amikasika Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana famindram-po Jesosy makasitraka feno anao zay misaotra ny amin'ny fisianao eo ny fiainanay Jesosy manana zay manana anao androany Jesosy dia misaotra ny amin'ilay
Ery izay efa-pitoerinao anatinay Jesosy hoentinay indray miatrika vaovao amin'ny fiarahana aminao Jesosy manomboka izao Jesosy io anao izay Jesosy anao momba anay Jesosy anao ny aminay rehetra Jesosy Jesosy io mankasitraka anao sotra Jesosy Katafadzanganitray mahery lavitra no ny hatramin'izay efa vesy aho no ny sandratanao asandrato ny feonao androany mahery mahery aho mahery aho fa Kamafon'i Jesosy dia manasanao azo toerana iany tompoko tonga amin'ny fotoana nomezantsika voninahitran'i Jesosy tsika atombokontsika amin'ny ionso mandroso tompoko ionso ianisa azafady ianisa iany tompoko iazantsika fitiana araka izay azo atao ihany mba ahafahantsika misitraka teny tsara iany tompoko fanirabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia hovoninahitra Andriamanitra rery ary nijoroko fahavolombelona eto androany amin'izay efa nataony teo amin'ny fiainako. 3 volana lasa izay ny zavatra narary tato amin'ny tanako dia makany amin'ny mpanotra dia ozy izy ilay mpanotra hoe misy ozatra amin'ny fandripatra ozy izy ao amin'ny tananao dia misy taona rehefa mihetsika na manao zavatra amin'ity tanako gauche ity dia rehefa mitsangana ohatr'izao dia mitolevika ho azy ny tanako fa marary dia misy taona tena mitomany mihitsy hoe tena marary ny tanako dia na zaho mipetraka eo raha ohatra hoe manandratra ny tanako dia marary tampoka ilay izy dia ampidiniko ny tanako fa tamin'ny omaly tena gaga be satria na tsy tsaroko intsony efa ilay tanako marary izany atsangako izany dia tena hoe zaho nody tanetra na eno ilay zavatra ozy pastera hoe eto ny fahavolombelonao rapitso
dia za moa dia any an-trano tsy mitombona mihitsy ny saiko hoe Jesosy sao dia mba tsy zary zany nefa ne tena tsaroko mihitsy hoe narary ny tanako a dia tsapako hoe sitran'andro any dia ho an'Andriamanitra rery any voninahitra. Ya ndao tsika teaka mafy ho an' Jesosy a mandroso taty any tompoka mijanona eo amin'ny resaka tanana ihany tsika. Miarabantsika rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto. Gaga be afa mitovy amin'ny anah ny fijoroana vavolombelona satria maly koa pasteur ny teny hoe mijoro vavolombelona le sitrana tanana. Nisy fotoana teo amin'ny varavarana ny teneniny hoe sao dia manana fijoroana vavolombelona ianao dia ozy hoe andraso aloha dia kay pasteur maly ny teny hoe mijoro vavolombelona le sitrana tanana dia tonga andro any ijoro vavolombelona fa nisy fotoana koa ny tanako narary ary nisy zavatra mivonto teto dia sady tsy mahazaka mitondra poketra no tsy afaka manandra tanana koa dia rehefa nivavaka pasteur teto nisy fotoana dia ozy izy pasteur hoe ataovy eo amin'ny tananao ozy ataovy eo amin'ilay faritra marary ozy izy ny tananao ka nisy fotoana izay nandeha tany Antsirabe dia nandeha tany amin'ny mpanotra koa za nisy olona mpanotra zany dia noron'ilay lehilahy ilay tanako dia ozy izy mantsana hoe aza atao zatsona ozy izy zara tsy sitrana io dia kanjo vao tonga taty Antananarivo Androandro dia miverina narary indray dia rehefa mivavaka teto zany dia izy pasteur ataovy eo amin'ilay faritra marary ny tananao dia nataoko teo amin'ilay faritra marary nitsapaiko mihitsy fa misy zavatra mivonto ao dia mandrapatapitra mivavaka pasteur dia tsy henoko tsony ilay zavatra mivonto fa levona dia amin'izao fotoana efa afaka manandra tanana rehefa mivavaka dia efa mahazaka poketra manandriamanitra reny fonina. Taty Arnoro iany tompoko fa toizako amin'ny resaka tanana ihany za koa narary tanana narary poignet tsy haiko hoe naninona fa ty poignet ty tsy mahazaka natao ohatran'izao ara dia marary be dia rehefa mibata zavatra dia tsy mety mihitsy ty tanako ty fa mifoha tamin'ny maraina dia tsy reko tsony le izy dia tonga teo pasteur aja mibata latabatra dia nalaiko le latabatra dia sitrany Jesosy. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany any mijoroako vavolombelona eto. Resaka momba ny fisaorana no ijoroako vavolombelona ilay hoe fiainana misaotra an'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra foana. Avy nianatra sekoly indray andro izay dia nandeha nanao shopping dia rehefa avy nanao shopping dia nataoko tao anaty fiara ny entana rehetra izay nividiko ny dosieko dia nandeha niasa dia miparkinako amin'ireny any amoron-dalana falehan'ny olona rehetra reny. Au lieu dia nanidy varavarana fitaratra dia nidina hatramin'ny farany fitaratra dia nidina teo dia tao daholo ny entako ny dossier ny zavatra rehetra izay nataoko dia lasa nandeha niasa amin'ny 7 maraina. Amin'ny 7 maraina hatramin'ny 4 hariva amin'ny 4 hariva dia ody dia nidina dia hamonjy an'ilay fiara dia ozy ny zanako neny tsy midy ny fiara neny dia izy hoe ve tsy nidy dia tsy taitra dia niditra jerena ny entana rehetra tsisy ny pika tsisy very nefa tena hoe amory ny arabe lalan'ny olona rue passante ozy izy ny fitenenana le izy dia anankiray koa avy nianatra sekoly dia mijanona eo amin'ny Shoprite ny fiara dia niala teo velona dia tonga tamin'ny toerana anankiray iasako izay parking natokotany tonga dia maty le fiara tsisy ninona nazo natao tsony dia ozy hoe lany pile ny lakleako dia lasa naniraka akio izy mba soloy ny pile kay le izy tsy lany pile indray voasolo le pile dia tsy nety velona tsy nety nidy tsy nety nisokatra le fiara le start-up reny le izy dia lasa alatsinainy izay dia tady mécanicien dia ozy miantso ny olona rehetra atao ampiasana aloha misaotra an'Andriamanitra fa tsy maty tany amin'ny Shoprite ny fiarako fa inona ny azo atao amin'ity satria elektronika le izy fa nahazo parking tsara ato ampiasana dia rehefa avy eo le izy dia teo natsona ny mpanao lakle dia noety tonga dia hoe tsy lakle anao madama ny maty dia lasa indray nitady natsona mivadiko inona ny ataoko fa maty ny fiara tsy hitako izay atao fa ianao any lavitra any ozy izy dia lasa indray naka mécanicien mpanao diagy dia tonga ny mpanao diagy dia ozy izy hoe maty calculateur ozy izy mifiaranao dia ty tombilanao ty tsy mahita calculateur an'ity ianao fa tsy maintsy manafatra dia le tsotsotra no ity ozy izy 20 millions de francs ny calculateurny fa mety mihoatra noho izany dia zay eny ary tedavy dia ilazao rehefa misy fa dia inona moa ny ataoko velomiko ozy izy ty dia hoentinao mody dia aza hetsika ntsony dia okeo
dia ny velominy dia velona teo izy hoe alao ary aloha hoe foana vetivety fa alao mba hiverina anao zavatra kely any ivelany ihany dia raisiko lasa nandeha niverina efa lasa le mécanicien tsy velona tsony tena tsisy inina vao may tsy nety nisokatra tsony le fiara fa tafidy le izy dia tsy nety nisokatra tsisy inina azo natao lasa ndray any antso ny vadiko natsona le mécanicien hoe miverena fa maty natsona ny vadiko natsoko daholo ty olo patatro rehetra membre ao amin'le fiara misy manana olana ohatr'izao ary reto tsisy namaly ana iray azy dia ozy hoe za zany rehefa manana olana tsy misy prara mihitsy dia tonga ny ariva dia lasa niverina teo atongotry ny tompo hoe Jesosy tena mifona aminao fa kay za manana anao tolory saina aho fa tsisy inina haiko momba n'io fiara io fa mba tario amin'izay hitondranao aho fa manaiky izay fitarianao fo maraina indray dia lasa mbola nianatra sekoly efa larobia avy nianatra sekoly amin'izay dia andeha hamonjy an'le fiara hitan'ny mpiara-miasa amiko fa mbola nimbadika any dia nirehatra ny jiro dia efa naka mécanicien hafa ihany aloha zany hoe hijery an'io fiara io indray ny larobia fa ho taritina hoentina etsy-babeko nirehatra le fiara dia ozy le olona hoe nirehatra le jiro dia ozy ny mpiara-miasa amiko hoe tamiany ary nory fa mirehatra ny jirony gagabe za tsy mikitika lakile tsy manao inina tonga teo amin'le fiara dia navoakako ny lakile nisokafako ny sokatra ny velomiko velona Alléluia